Miarabantsika rehetra indray ary amin'izao alin'ny sabotsy fa 7 ny volana May taona 2024 izao tonga soa atao anatin'ny fandaharana Aleo Resahana Anao ny sehatra izay efa fanaraka ao isaky ny alarobia alina sy ny sabotsy alina tahaka izao. Mazava ho azy fa manambahiny ny fandaharana amin'ny tian'io alina ity ato amin'ny akavanako ato misy an'Andriamatora Zafindrakotiny Rina Adolphe izay solotenan'ny mpiasa sady chef service eo anivon'ny orinasa iray izay anisan'ny horesantsika betsaka ato anatin'ny fandaharana amin'ny tian'io ity. Miarahaba tompoko. Ato amin'ny akaviako ato kosa indray misy ny madame Lova Sofetra Arnoro izay avy eo anivon'ny fisema mimona firaisan'ny sendika ny mpiasa malagasy mifanampy izany hoe samy avy eo anivon'ny fisema mi avokoa izy ireo ao anatin'izay hoe firaisan-kina ny mpiasa malagasy izay. Miarahaba tompoko. Miarahaba tompoko ary makasitraka amin'ny fandraisana anay sy ny fanasana anay amin'ity andro an'ity. Miarahaba ny mpijeriko amin'ny izao takarivariva izao. Eny ary araka ny fanambarantsika teo moa zany dia ry zareo avy eo anivon'ny firaisan'ny sendika ny mpiasa malagasy mifanampy novay ny fandaharana Aleo Resahana Anao ny sehatra amin'ny tian'io alina ity. Mazava ho azy fa iresaka betsaka mikasika an'izany tontolon'ny asa izany tsika ny olana indrindrindrindra izay matetika raha vao miresaka hoe asa dia olana foana no mby tonga ao an-tsaina izay horesantsika betsaka ato anatin'ny fandaharana. Tanjon'ny fandaharana tsy sanatria hoe anakihana fotsiny ihany na hitondra olana fa indrindrindrindra androso vahaolana ho an'izay tontolon'ny asa eto Madagasikara izay. Iresaka mikasika ny tontolon'ny asa ny fandrosoana vahaolana ho ateo fa matoy ihany koa reto vahintsika reto tonga eto dia manana ny oambarany ihany koa izy ireo ankoatra ny fanontaniana izay efa nomanina ho azy ireo. Tsy haiko hoe iza aminareo mianadahy no hitondra fanazavana voalohany ary mikasika an'izay hoe karazana olana amin'ny tontolon'ny asa izay. Eny ary ato amin'ny Andriamatora Zafindrakotiny Rina Adolphe zany no anomboantsika izay izy moa izay araka nambara teo dia solotena ny mpiasa ihany koa. Etoko valy miarabantsika rehetra mpijery manoloana ny zavatra takizao ary saorana sahady ny radio televizio rakoro mandray anay amin'izao fotoana izao hoe mandalo eto amin'ny fandaharana hoe Aleo Resahana. Ny zavatra misy sy ny etombohan'ny raharaha dia tsotra. Ny tsy fandoavana ny karaman'ny mpiasa nanomboka tamin'ny taona 2024 ary koa ny ariary rehetra izay tsy voahefa ny toeram-piasana. Izany no antony andraisana fitenenana sy tenenana eto amin'ny televizio rekoro horetany horen-danitra fantatry ny vahoaka rehetra indrindra moa fa orinasa amin'ny fiangonana ity iray orinasa iasana ity fa tsy orinasa zao tontolo izao ka mampalahelo ihany raha ohatra ka ny orinasa amin'ny fiangonana indray ny tsy mahefa ny herim-pon'ny namana satria fantatra fa ny biby raha miangobory raha ny herim-pon'ny namana no hohanina ka mampalahelo ihany aminay mpiara-miasa ray manontolo ny hoe ny atsembohan'ny tavanao mihinananao kanefa tsy voahefa izay zavatra izay ny voanao tokantrano ihany koa dia ny andeha hitady ka dia ambara horetany horen-danitra fa zany mahazo ny mpiasa ao amin'ny trambridy fiangonana loterana malagasy. Ao anatin'izay rehetra izay tamin'ny taona 2024 ianao no tsy nandray karamaitsoninareo teo anivon'ny toeram-piasana. Nanahoana ny ainana an'izany 2024 hatramin'izao zany raha ny marimarina kokoa sa hatramin'ny ovinany hoe nanomboka hatramin'ny 2024 no efa nanomboka nisy olana be izay fandraisana karaha amin'izay. Etoko misaotra anao nametraka izay fanontaniana izay fa zava-dehibe ary tsara ho fantatry ny rehetra zavatra izay. Ny zava-misy dia nandalo zavatra maro samihafa ny toeram-piasana hatramin'izay kanefa no tonga teo amin'ny 2024 dia nanomboka tsy voahefa ny karaman'ny mpiasa fa nisy arire mitsana eny ary izahay io dia efa nanantona mpanajana ny fiangonana loterana malagasy. Raha nanantona tany izay dia nazava ny teny aloavy aloha ny karaman'ny mpiasa isam-bolana. Rehefa voahefa ny volana ray dia
mandeha indray manaraka fa inona moa zava-nisy sy ny tranga nataon'ny mpampiasa ny vola itsahana ihany ny raisiny isam-bolana fa ny sisa mijanona mipetraka any ao aparany eo raisinareo ny ianareo fa mbola miezakitsika manao zavatra efa alohana fampandrinadrisy reto mpiara-miasa reto satria betsaka loatra le lazao lava isan'andronandro ary indrindra maha-orinasa ny fiangonana ny toeram-piasana raha ntoroteny aloha dia soraovan'Andriamanitra fa voky dia voky le mpiara-miasa fa raha ny sakafo miditra ho an'ny vatana ho entina mandeha miasa dia tena tsy misy kosa fahasahirana tanteraka le mpiara-miasa marobe dia marobe zavatra tokony ho resahana kanefa ety am-piandohana dia efa fantatra ihany fa reo olon'ireo dia misy olona tsy fantatro hoe namanamana ve sa tidiana no apetraka mpitondra manjary mahatonga zavatra tsy mety tenako izay manatrika antsika menakavy amin'izao fotoana izao dia efa tamin'ny taona 7 mars nidirako tao niditra tamin'izany direktera malagasy voalohany tao amin'ny tramprit io nefa ty amin'ny taona 424 nivatika andrasa rehefa tonga ray aman-dreny pastora no nitondran'ny fiangonany orinasa dia vatika tanteraka ny fandehan-draharaha lasa tsy misy ninina tsy voaefa-tsony ny karaha-mampiasa ny tompontsy rehetra izay fanaovana hatramin'izay foana daholo ka angamba miantso ety am-piandohana aloavy ny karaha-mampiasa président moa efa niteny taminay hoe aty amiko ihany ny fiafarana io ary efa miezaka no mitady ny vahaolana andoavana ny karaha-manalao izay angamba aloha ny teniko sotrabetsaka toko ito ty ato aminao indray ngamba ny aloha sofetra ronoro avy eo anivon'ny fisemami raha mijery an'izay olana izay mianjady amin'ny mpiasa izay mino ihany koa fa manakambara-betsaka ianao mikasika an'izay tompoko sotrabetsaka na amin'ny fitenenana mahakasika an'izay tokotrany dia nanatona ny syndicat moa zany ny mpiasa efa mpikambana tao hatramin'izay moa zany ireto mpiasa reto naka hevitra hoe inona ny tokony ataonay raha ny zavatra nitantarain'ny kamaradiny irina teo dia mazava ho azy fa olana hitambaram-be an'ny mpiasa ilay olana dia nentina teo anivon'ny inspection des travail rehefa vita ny fifampiresahana ao amin'ny toeram-piasana moa zany zavatra mampalahelo rehefa misy ny fifampiresahana sy ny dinika atao dia tsy misy mihitsy ny fitanana an-tsoratra izay ataon'zareo fa ny mpiasa miezaka amin'ny tana-tsoratra ny daty ny virina ny olona nanatrika sy ny zavatra tapaka atao dia rehefa misy moa zany ka hoe mangataka soni ny mpiasa hoe aloha mpasiana soni ihany dia efa ngatsy ny fampatoky olon'ny fiangonana angetsika dia izay nao anatin'ny finoana fa alao andeha amin'ny fampatokisana natoky an'izay ny mpiasa natoky an'izay ny mpiasa dia tateorina moa zany raha tsy diso ny fitadidiako dia tamin'ny volana jona ny tenen'ny kamaradiny iriny ihany nandray 7 arivo ry zareo 7 arivo no volany raisy ny farany zany dia teo ry zareo no tena tezitra satria ny antony dia tamin'ny oviana nandray an'izay 7 arivo izay volana jona 2024 izay nandray an'izay 7 arivo izay dia hoe inona ny atao efa différent collectif ty raharaha ty dia efa mifampidinika nareo efa niala ny enina fa andao entsika eo anivon'ny inspection des travail ny raharaha nentina teo anivon'ny inspection des travail ary ny syndicat fisemami moa zany nanaraka ny mpiasa trano rehefa teo anivon'ny inspection des travail dia tsy mifanaraka ny rotota satria ny mpampiasa mizingizina fa ny herintaona farany no alohanay satria izay ozy ny voalazany lalàna fa lay arerenanoka tamin'ny 2018 zany tsy ho alohany mihitsy dia mpiasa nizingizina hoe misy volanay ihany ary ny kely indrindra amin'ireo ary dia mahatratra 9 tapitrisa ariary latsaka kely fotsiny mpiasa ray ny be indrindra dia mahatratra 5 ambin'ny 10 tapitrisa izay le arere zany
rehefa tsy mivany olana mazava ho azy moa zany fa rehefa tsy miva eo anivon'ny inspection de travail de hoentina eny amin'ny tribunal conseil d'arbitrage io fitsarana io tsy fitsarana ohatrany hoe fitsarana adinasa fa io fitsarana io zany a androany ny fitsarana de androany koa mivoaka ny didim-pitsarana voaka ny didim-pitsarana de namoaka didy ny fitsarana fa aloha daholo ny ariarian'ny mpiasa 7 zany satria 7 no nanao an'ilay fitarainana teo anivon'ny inspection de travail nanomboka tamin'ny taona 2024 nanomboka tamin'ny 2024 zany de ny didin'ny fitsarana ho aloha daholo le arere rehefa mivoaka nefa ny didim-pitsarana ranondrariny sy ny tsy mivoalazany lalàna de hoe tapitra zany a vita ny fitsarana tapitra ny grevy verina miasa ny mpiasa zay le izy verina ny asa ny mpiasa tamin'ny valony volana o 8 o ny na hoe verina iasa ny mpiasa zany 8 ny fitsarana de 9 ny hoe verina miasa mpiasa satria hoe tapitra ny grevy tonga teo amin'ny toeram-piasana niaraka tamin'ny mpiasa 7 moa zany izahay syndicat vavolombelona le izy fa tsy nentina indray ny mpampiasa zany rehefa tsy nentina indray ny mpampiasa zany a de hoe zay tsy mandray andreo mpiasa reo tsony fa efa voaroko reo aminay de ndroany reo mpiasa 7 reo a de rehefa mivoandroany le mpiasa 7 de hoe rehefa oroanareo zany izay nisy délégué de personnel anakenina tao anatin'le izy a fa naka autorisation tany amin'ny inspection de travail izy a fa nyrefusen'ny inspection de travail ny fangatahana zany fangatahana nataondrareo a fandroana andreo délégué reo fa na tsy nahazo autorisation ary izy de ndroany ihany le délégué de personnel nampiakatra ny raha teo anivon'ny inspection de travail ary izay hitaky ny STC an'ny mpiasa hoe ahoana zany ny solde de tout compte mpiasa certificat de travail ny lettre de licenciement sy ny karazany rehefa oroanareo mpiasa ny eo teo anivon'ny inspection de travail izay ny faran'ny volana octobre angambany izay ny eo natao tamin'izay fotoana izay de rehefa ny eo natao izahay de nisy ampahanjavatra ny fanarahana ny fanarahana teo anivon'ny inspection de travail fa ho alohany tsy kelikely ny STC amin'ny mpiasa zany izy zany nitazona tamin'ny heviny le hoe heritaona ihany ny aloha de inona nataony tao anatin'ny STC de tsy vitanay indray mandeha io izy fa ho tsinjarainay mandritra ny 20 volana de teo moa mpiasa zany hoe ahoana moa zany le karama no zarazaraina ohatr' zany ny STC fa mifara mpiasa hoe tsy maninona ary aloha fa mandra-pivoaka n'ilay didy amin'ny arere de tsy maninona fa hoekenay aloha zay zavatra zay nanao taratasy mazava tsara izy tamin'izany fotoana zany zao ny taratasy zany hoe avy any amin'ny zareo ty hoe zao listreo aloha isam-bolana zany izao ny fomba andoavana ihany ty de tia ny anjarany tsirairay zay zany no nytenen'ny zareo voaka nanaiky an'izay zany izahay concilier zany anisy apahana concilier tao amin'ny toeram-piasana rehefa mivoaka amin'izay le izy indray mandeha ihany izy nandohan'le 7 millions 5 moa zany ny total ny omeny andreo mpiasa reo nanomboka tamin'ny 7 octobre 7 octobre de raha ny tena marina zany de ny 7 novembre indray izy mandoha faharoa de 7 décembre ny fahatelo de ohatr'izay hatrany mandritra ny 20 volana ny 7 octobre ihany izy nandoha fa ny ankoatran'izay izy tsy nandoha tsony fa nijanona treo rehefa avy eo nefany rehefa mivoaka ny didim-pitsarana tany amin'ny conseil d'arbitrage de hoe exécution provisoire aloha daholo ny arerean'ny mpiasa rehetrarehetra de tsy nentina nandoha an'ity tsony izy zany tsy nentina noho an'ity zavatra ity izy zany de ny zavatra nampagaganay nefany de zao ny signifeny izy andohan'ilay arerean'ny mpiasa zany de nisy signification commandement de tsy nieritreritra ny andovoly izy fa rehefa tsy nieritreritra ny andovoly izy zany de nanao saizian'ny entany izy de efa nisy fepitona mazava tsara zany hoe am'izao no anaovana lavante andreo entandreo fa talohan'ny lavante izy niazakazaka be nakany amin'ny cour suprême
ny 25 octobre izy nakany en cour suprême 27 octobre izy a nahazo ordonnance en suspension le didy pitsarana izahay mpiasa concerné nefany a tsy mahafantatra ninina tsy mahalala an'ilay ranondrariny sy ny tsy mantsiny dia tokony misy reketo tonga aty aminay manambara hoe nanao fanakanana ny anaovana an'io izahay a dia mangataka ny suspension tsy nisy fa 25 izy nametraka an'ilay rekety a 27 octobre izy dia efa mahazo ordonnance eo zany dia efa mametra-panontaniana hoe fa misy didim-pitsarana afaka mivoaka ve zany na tsy mahalala ary ny ankilany akoatr'izay rehefa tsy nanaraka an'ilay a apahana fifanarana atao amin'ny inspection des travail izy a dia nomeny inspecteur mise en demeure hoe aloavy a ny zavatra mifanarana taty amin'ny inspection des travail fa tsy nandoa ihany izy dia avy eo a nisy procès verbal nanao ny exécution dia iny no entina hitany amin'ny fitsarana adinasa atao amin'ny première instance dia nytao moa zany présidente ny tribunal a no namoaka an'ilay grosy ahafahanay misitraka ny fanarahana atao amin'ny tary amin'ny inspection des travail zany hoe lasa mivadika didim-pitsarana zany exécution provisoire ilay zavatra mifanarahana tany amin'ny inspection des travail zavatra nahagaga anay dia zao zavatra nahagaga sy mampametra-panontaniana zay moa zany a tsy misy hoe nianatra mpitsara na hoe nianatra lalàna manokana ao amin'ny fitsarana izahay reto fa gaga ihany izahay satria lazay fa hoe mitera-pahavoazana nampiakatra fitsarana indray izy nampiakatra fitsarana atao amin'ny première instance indray izy lasa hitera-pahavoazana ho an'ny orinasa hono raha ohatra ka andoha an'ilay ihany izy nefany izy ihany nanao n'ilay compte hoe zao no fahafahanay a dia izay indray dia naharesy izy eo zany mampametra-panontaniana naharesy ilay zavatra takin'ny mpiasa ilay vola takin'ny mpiasa manana endrika sakafo caractère alimentaire mandresy nefa nandresy kory zareo tao anatin'ilay izy dia eo mampametra-panontaniana anay mandresy foany reto adversaire anay adversaire moa zany satria ny antony dia zao reto mpiasa reto efa tsy niraisy no namany na mpiara-mivavaka ary zareo a fa nandresy foana izy ary zavatra tena mampalahelo dia zao ny mpitantana amin'izao fotoana zao a taleha amin'izao fotoana zao zay lany a nandritra ny fifidianana dia anisany nanao sini an'ilay fifanarahana teo anivon'ny inspection des travail ary olona io konkoa no nanaterana mise en demeure dia eo zany mampametra-panontaniana hoe hovonoina ve zany reto olona efa nahazoazo taony reto satria ny antony a sady tsy afaka misakafo izy a no tsy afaka misitraka ny eny ny kinapsa koa satria araka ny tantarainy teo hoe na ny kinapsa ara dia tsy voaloha ary anisany na fitsarana didim-pitsarana zany zavatra zany a dia mahagaga fa miantona an'ilay izy eo mampametra-panontaniana anay hoe aiza zany izahay mpiasa madinika no ale satria ny fitsarana aminay a dia tokony amevahana sy tompony ho an'ny vahoaka madinika izay mitaraina hiara-nitsindry azo lena dia kanefany a izay vahoaka madinika indray zao efa miara-nitsindry azo lena mbola misy tsindry azo lena hafa miantra aminay koa zany amin'izao fotoana zao dia eo no hitodianay any amin'ny mpitantana ao amin'ny trampority zany a amin'ny reto mpiasa reto hitodianay konkoa hoe ahoana ho anareo manam-pahefana rariny sy hitsy ve zany a mahazo an'reto mpiasa reto amin'izao fotoana zao ianary hitodika atao aminao indray andriamato Razafindrakotana Irina Adaony fa tao anatin'izay fotoana ataoko hoe lavalava izay nanahoana ny mety hoe fifampiresahana tamin'ny mpampiasa tao anatin'izay tamin'ny fikaroham-bahaolana sa hoe tsy nisy mihitsy hoe izay fifampiresahana izay sa nisy ihany a rehefa tsy nandamoaka foana ny fifampiresahana dia izay vao tena hoe tondra ny raharaha teny anivon'ny syndicat sy niakatra teny amin'ny fitsarana sa nanahoana tompoko eny toko misaotranao amin'izay fanontaniana izay zavatra izy dia nisy tokoa ny fampiresahana ary efa maro dia maro dia maro nefa rehefa nijerevana ilay zavatra dia tsisy tanteraka ny zavatra rehetra fa vava no miteny fa fanataterana azy tsy misy zay moa zany ny zavatra nisy tao ny fampiresahana tao foana momba ny karaha-manam-piasa io fa fampaherezana sy ny famonafo mipetsaka ary arak'izay tenenina taminareo zay hoe tamin'ny faran'ny volana jona tamin'ny herintaona
avant 26 zoma zay zavatra zay 7 netin'ny olona mandeha manao fety 26 mampalahelo ane zany zavatra zany a manahoana ny kitapony eritreriny raha tokantrano ny ohatra zany fa nytokantranonay valopitelopolo menada mianaka vitana 7 asa manahoana amintsika rehetra zay mijery sy mihaino hoe vitana 7 ve zany am'izao fiainantsika raha malala zao dia zavatra tena manahirana ilay izy ka io dia mipetraka ihany tenako hoe aro avy tsotra volanay amin'ny orinasa kristianina dia taterao le izy miaza ny mahitsy be ny tenako hoe aro avy le izy fa atsembohan'ny tavan'le olona ny zavatra natatao ary hatramin'izay tompoko dia zavatra nisy dia ireo mpiasa ireo miasa tsy miapo fa tsy tanitsy hoe makaiza volana mety hoe misy fitantanana tsy mandeha araka ny tokony ho izy hoe zany raha fomba fijerinareo azy fomba fijery aloha dia tsy haintsony fa dia zay moa zava-misy zany hoe mahavita baiboly satria zay foana indraindrainao amin'io tramporito io mpanao baiboly dia raha niakatra andraraha moa dia hoe mitory an' Jesosy malagasy mitovy amiko anie no mpitantanao be fa tsy sanatria hoe Jesosy mpitantanao tsisy mahafantatra an'izay fa zay moa zany no fandehany fa ao samy manana ny kitapony eritreriny raha ohatra hoe fahitanareo azy hoe mandalo ady sarotra ve na hoe misy olana goavana ve manivon'ny orinasa ny antony mahatonga an'izay hoe tsy nandoavana ny karamanareo zay sa hoe inona mety hoe tena antony hitanareo zavatra hitanay aloha dia tsy fantatra hoe inona marina le izy fa mety hoe fahity ve sa raha nahakataratasy tany amin'ny norvégienne ny tenanay ny orinasa dia aloha tsy kelikely amin'ny norvégienne ny orinasa io za miteny amintsika izao dia mampafantatra antsika fa 485 millions d'ariary ny volan'ny norvégienne tsy naloha anefa aloha isam-bolana ny fanarana tamin'izany zavatra zany tsy hita hoe nakaiza zany anie no mampalahelo e ampahafantarina antsika zany mampalahelo zany zavatra zany ny knapsa tsy voaloha ny karamampiasa tsy voaloha ny volan'ny vazaha tsy voaloha dia nakaiza zany le izy zany ny zavatra tena manahirana an'le mpiasa mihitsy ary izay moa eo amin'ny 4 teo ka ma zay ny mpiasa ao fa 7 moa zany no ny alandarana voroka naaraka ny tenen'ny kamarady teo ka zany ny zavatra manahirana mba hafarafaratsiny hoy mba voaloha ihany ny karaman'le mpiasa satria ny ratsan-tana folo manodina ny orinasa nefa tsy misy tsy mora zany hoe 7 nefa navidina baiboly ray range raha 4 alina dia raha mandeha nikajy mamoaka baiboly 4 isan-kerinandro ohatrina no entiko mandeha mody 7 avitanà freako ara sy mitrosaka voavoaka varavarana eto dia hoe ambany dia inona ntsony no entiko mandeha mody raka ny nambaranao teo efa tamin'ny taona 700 ianao no niasa tao amin'ny orinasa io hatramin'izao hoe efa nisy olana tahaka an'izay ve sa hoe tena zay vao hitanao hoe nisy olana goavana sa mety nisy ihany fa voava ihany teny tsefatsefany ny teny fa tamin'ity vao tena hoe hita hoe tsy tafarina mihitsy ilay olana dia ataoko ny olana moa zany misy fa mbola tsy nisy tsahalany tamin'ity hatramin'izay zany voava ary mitombo ary mitombotsoa ampiasa tamin'izany fotoanandro zany mahabe ny orinasa teo an-tanina reniny eo tsy ritra ny fanomezana azo isatsokajy ny avy raha tonga 26 misy ambotofotsy zany tonga mipaka misy ny fidepaka zany misy foana misy ny 13 mois fa hatrany 2018 dia tsy hita tsony
raha tsy pihako ely 2016 nanomboka ny tonga teo talia io dia nanomboka miala tsy moramora teo ambala ampiasa ny zavatra trina fanarahana dia samy nefaratra any amin'ny 7 arivo zany sisa ka angamba olon-dehibe manatsaina izy dia anjara mieritreritra fa raha ohatra ny nandraisanareo anay tsoroka fotsiny midina ao ambany izy dia tonga amin'ny toeram-piasana fa raha izaho mandoa frie raha 7 arivo andriamanitra tsy andry ny andrinay ihany aloha fa dia misaotra azy zay angamba ny amaleko ny tenako eny ary hitodika ato amin'ny madame Lovasoa fiatrarin'ozy izay ny tenako mandeha mbola mandeha ny anivon'ny fitsarana zany raha amin'izao fotoana izao dia mety hanao ahoana sy hanao ahoana ny toyany ary manao ahoana ihany koa ny zava-misy amin'izao fotoana izao indrindrindrindra mety hoe misy fanantenana ihany ve ho an'ny mpiasa sara amin'ny fomba fijerinareo dia tena satria ianao teo laza fa mandresy foana ry zareo mety manao ahoana ny fomba fijerinareo an'izay avy anivon'ny fisemami hoe mety izy misy azo antenana ihany ve amin'izay hoe fitoriana nataon'ny mpiasa izay zay aloha zany dia manantena ary matoky fa handresy ireo mpiasa ireo fa raha tsy mijalijaly kely tsy rôle ozy izy ny fitenenana ny antony dia zao mandresy izahay satria handresy izahay satria ny antony dia zao voalohany indrindra aloha ny mpiasa dia nitaky ny herim-pony rehefa nitaky ny herim-pony ny mpiasa dia ndroana licenciement abusif zany nataon'ny mpampiasa tsy nisy procédure narahana tsisy nininina narahana même na lettre de licenciement raha tsy nomenandreo mpiasa ireo fa rehefa nitaky an'izay izay dia nolazaina fa hoe tsy misy an'izay fa vita nyty aty amin'ny inspection des travail ty ny fanapahana fifanarahana arak'asa mandresy izahay ny antony dia zao ny sonjoray loasa tsy ilozan'izay marara tsy fantatra izy fomba fitsarana sy ny zavatra misy eo fandrarange mbola tsy hijanonatra hoe mbola mitohy ary misy tokoa raha mpitsarana satria napiakatra izay tsy nijanona teo amin'ilay fandresena izay fa napiakatra apelina izay ary andeha tsy ho ela io raha io zany andeha tsy ho ela amin'ity volany ity izay ny anatenanay hoe handresy izahay satria mety tsy hitovy daholo igny amin'ny fomba fijery sy ny fomba fitsaran'le mpitsara rehetrarehetra ao fa samy manana ny fomba fitsara moa zany ao anatin'izay zavatra izay dia matoky izahay fa handresy manoloana izay nefa izahay syndicat tsy hoe mijanona fotsiny amin'izao fa mitady hevitra satria na fandroanandreo délégué de personnel reo ara dia efa hita fa tsy nanara-dalàna fandroanandreo mpiasa ireo koa tsy nanara-dalàna zany hoe mbola misy ampaham-pitsarana hafa koa mbola andeha ao anatin'izay ho an'ireo mpiasa valo amby 30 ireo no lay fandroana tsy aradrariny natao tamin'izy ireo ny préavis moa zany dia tsy nanome mihitsy ny tradraony tamin'ny mpandrenesana mialoha ny congé dia izay tandrifindrifiny lohany fotsiny no soratany tao anatin'ilay STC dia mbola misy réclamation STC tokony natao tamin'izany zavatra manahirana ao anatin'le izy nge dia zao hoe androany fampitantana raha pitso misolo zany hoe zareo reo zany misy tendrena hitantana ao anatin'ny roa taona angamany raha tsy diso tapitra ny roa taona dia ohatrany tsy misy continuité mihitsy nylay olan'le mpiasa zany fa zay eo ohatrany mamantana zavatra tena tsy fantatra hoe tsara be sa ahoana fa le mpiasa foana victime ao anatin'izay zavatra izay dia eto zany moa zany manaitra foana izahay satria araka ny tenen'ny kamarady namana teo hoe le izy orinasa mpiangonana tsy mifiangonana mihitsy ny ratsy eto aloha zany tsy mifiangonana ny ratsy akory fa ilay fomba fitantanana ao no tsy mety matoa tonga amin'izao
zavatra iaina mpiasa ao raha ny tena izy nge raha ohatra ka nisy ny difficulté économique zany hoe nisy nyfahasahirana nara-toekarena atao anatin'ny toeram-piasana efa nanenany reo mpiasa reo ary nysitraka ny zony araky ny voalazan'ny lalàna fa iteo ny tezay ny amin'ny fitoriana araky ny tenen'ny kamarady ny irina teo hoe ny mahereza fitoriana ny toroteny tsisy fefarana dia nampanantenaina foana reo mpiasa reo dia nroany moa zany taty aoriana raha ny tokony ho izy ampianana mpiasa mba hifanaraka amin'izay toe-bola ao anatin'ny toeram-piasana dia nroany tsy aradrariny fotsiny zany le mpiasa nefany ireo mpiasa reo tokony hisitraka zo manadrify ny voalazan'ny lalàna zany. Ilay STC teo moa zany hatramin'izao tsy vita hatramin'ny farany fa dia tena hoe ny antony eo sa hoe nanao ahoana sy nanao ahoana ka izay le STC zany no zarainy 7 volana io satria ny compte-ny mpiasa ato anatin'ity STC ty misy ny manana 3 millions 4 millions 2 millions misy hatrany amin'ny 5 millions zay compte avy any amin'ny zareo dia ireo compte-ny mpiasa tsirairay ireo no zarainy hoe nendrahanina dia 50 amin'ity volany ity nendrahanina 50 amin'ny 100 ohatr'izay zay ny compte avy any aminy dia ny apahany ray apahavalo amby folony ihany zany ny voalohany raha nzarainy 7 volana le izy dia ny ray apahavalo amby volana ihany ny nalohany fa tsy nandotsony izy nijanona teo izy dia eo no hoe fa inona zany nanao fanekenao fanaovanao sy ny tany amin'ny inspection des travail hoe manaiky izahay fa andohan'io araky ny compte nataonay aminay nge zany fivadia-pitokisana fotsiny tsotro zao fivadia-pitokisana sy fanadalana ny sain'ny mpiasa fotsiny tsotro zao zany hoe maninona zoan'ny mpiasa no giazanao any misy karama mpiasa ao misy congé ampiasa ao rehefa roanao mpiasa dia omeo manandrify anazy omena manandrify anazy fa hatramin'ny STC raha ve dia tsy omenao fa giazanao fotsiny ary zay mbola manahirana n'lay lalàna satria misy vide juridique le izy misy fahefana tokony ho fahefan'ny inspecteur du travail zao mijanona treo amin'ny PV de non exécution le izy fa raha ny tena marina dia tokony misy fanerena pénal mihitsiny amin'ny droit légaux an'ny mpiasa ohatran'izao zany tokony misy zay zavatra zay dia eo lasa mihabahaba fotsiny eo le mpiasa nefa nisy zavatra mifanekena lasa mandresindray izy eny ara tsy maninona fa ekena ny fangatahanareo mpampiasa ampiantona an'io tany amin'ny première instance dia tsy mandinika ave zany hoe tinge solde de tout compte famaranana ny compte ny mpiasa fa maninona no ampetononao fotsiny le izy aiza ny tany elehan'ny mpiasa raha ohatra ka ohatran'izay foana hoe ampandresena foana ny ratsy mandresy ny ratsy zany amin'izay fotoan'izay hoe ny ratsy izay mangeja ny fanana mpiasa zay mangeja ny karama mpiasa ratsy zany olon-dratsy zany aminay dia maninona le olona mandresy eo mampametra-panontaniana maninona le mpampiasa mba olombelona ohatra anazy afaka amin'ny sakafo ihany reo manana ny olona amin'ny marary ary reo tena be dia be nefa maty maro nefa maty reo mpiasa reo mpiasa ny akapiasa misy moa zany maty tsy nisitraka n'ilay droit akory tsy nisitraka fisotrondronono tsy nisitraka fisotrondronono moa zany efa nanomboka tamin'ny taona 2024 no tsy nisy fandoavana knapsa mihitsy efa teo aloha ary nefa nisy zay fa atsasa-karama ny déclarendry zareo any amin'ny knaps raha roa etsy zao ny karaman'le mpiasa dia ny ray etsy ihany ny déclareny any amin'ny knaps dia ny 13% zay no alohany any amin'ny knaps zany hoe be dia be le fanodikodonana ao anatin'le izy dia zay mampatonga anay fa maninona mandresy foana ny ratsy ao anatin'le izy zany misy zavatra afaka fenina avy eo ao anatin'le izy sa misy tombontsoa manokana tiana hoarovana avy eo ao anatin'le izy fa mpiasa foana ny victime ao anatin'izao zavatra zao dia zay no mahatonga anay miteny ary miteny eto zay androany isaorana ny TV record nanaiky ny fivahinananay satria ny mpiasa mahatsiary victime ny syndicat konkoa ao anatin'le izy lasa manana fahosana satria ohatra mieritreritra le mpiasa hoe tsy mandresy ny sasany moa zany dia kivy mihitsy ny fahahoana ihany ny fiafaran'ity zavatra ity zavatra efa tokony nositrahany kosa efa raha ny tena marina zao dia efa tokony aty amin'ny volana efa tokony efa miandry volana mendray ny mpiasa hatramin'izao mizingizina fotsiny eo ry zareo
dia izaho ve dia tsy hitany ao amin'ny fohy be hoe misy zavatra manala baraka antsika fiangonana ge zany re olona fa ahoana ny amahantsika ny olana io ary izay tena miteny fa izay tsy hijanona fa ataonay fantatry ny olona rehetrarehetra hoe misy zavatra mandeha ohatr'izao a misy zavatra iainany reto mpiasy rehetra vahoaka an'Andriamanitra rehetra mijaly a ahoana ny fomba hijerevanareo a an'ireo mpiasa madinika mijaly ireo. Ao anatin'izay rehetra izay ho an'ny eo anivon'ny fisemamy efa nisy ve ny tranga tahaka izao mety maro ve nanahoana sy nanao ahoana trangana hoe ataoko hoe fanararaotana miatra amin'ny mpiasa fandroana tsy ara-dalàna mety hoe manahoana sy manao ahoana ny momban'izay. Zaho aloha zahay tao amin'ny fisemamy a nanana dossier mandeha fitsarana dia misy rehefa sy ny fena ny mpampiasa dia hoe anao fandravana an'ilay didy a na mangataka amin'ny fampitonana an'io didy mpitsarana io fa atao hoe tsy indray mandeha tsy indroa fa tsy maintsy mahazo an'ilay requête a hoentina angatahana amin'ny fampitonana na fandravana an'ilay didy mpitsarana foana izahay fa tamin'ity anankiray ity ny nahagaga dia izao hoe tsy nahazo an'ilay requête izahay a nefa ilay mpampiasa nandresy izy a nomena ordonnance na suspension an'ilay fampiarana an'ilay didy zany. Misy tokoa ny tranga ohatr'izany misy tsy mitovy amin'ity ka ny mpiasan'ny trampirity ity moa zany fa hatramin'izay zay tena nanararaha hoe tena nitarozaka fa voaka foana zany aty amin'ny 5 taona fa 1 taona zany dia mivoaka foana ny raharaham-piasa zany hoe mandresy any voalohany dia mandresy hatramin'ny farany fa le procédure eo amin'ny tribunal no mampaela an'ilay izy somary lavalava fa tamin'ity an-trampirity ity a zay nge mampametram-panontaniananay fa inona marina ny tena zavatra mitranga amin'ity an-trampirity ity fa dia tena mandeha izy atsy dia io izy mahazo ny fandreseny mandeha izy atsy dia tany amin'ny conseil d'arbitrage aloha izy resy izy satria namoaka mihitsy ny mpitsara hoe tsy maintsy aloha daholo ny arere amin'ny mpiasa sy reglena ny knapisan'ny mpiasa zany resy izy fa avy eo izy mieritreritra ny andravany io didy mpitsarana io sy ampiantona ny didy mpitsarana io dia napiakatra an'ilay teny amin'ny cour suprême dia izay izy nahazo ordonnance na fampetona amin'ny fampiarana an'ilay didy mpitsarana izay nefa caractère alimentaire ilay vola takin'ilay mpiasa dia ho anay fisemamy zany rehefa ho an'ny trangan-javatra ohatra amin'izao moa zany ho an'reto mpiasa reto dia izay teo aorianany foana nanampy izay ary tsorinay aminareo fa misy fotoana ireo mpiasa ireo tena mitaraina fa na frais tsy misy rehefa tonga ny fitsarana frais tsy misy misy mpiasa mipetraka any Ambohidratrimo misy mpiasa mipetraka any Mertsetosika lavitra be ary tena misy mpiasa tena mampalahelo ary fa efa kely sisisy dia ho retirety fa tena sahirana ary ty tena teneniko ny zavatra tsapanay zany nandritra ny tondranay amin'ny rarahan'ireo mpiasa ireo 2024 ireo mpiasa ireo dia mbola misy mikarama roa hetsy nefa fiasana ngeza be ohatrin'io raha ny karama farany ambany no 2,000 sy 9 sy 2 hetsy dia mbola misy mikarama 2 hetsy ny asan'ireo mpiasa ireo tsy hoe mamafa tokotany na jardinier fa tena teknisianina tsotra izao zany ampandraisina an'izany 2 hetsy zany tena izay ny tena ke metomboka hatrany amin'ny kely indrindra ka hatrany amin'ny lehibe indrindra le tsy fanarahan-dalàna le tsy fenona ary izay tsy mitady voatamay izay tsy mitaky zavatra hafa izay fa ny karaman'ireo mpiasa ireo tompoko omeo ny estesian'ireo mpiasa ireo omeo fa azaky azanareo any fa omeo ny manandrifin'ny mpiasa itotika teo amin'ny razafondrakotony irina daholo fa indray mety hanao ahoana sy anahoana zany tompoko ny toyan'izay fitakiana zay fa natomboka reo izay entoko misaotra amin'izay mifantanianao mitoy an'izao zavatra ao dia anisany tsy mipetrapetraka fotsiny amin'izao zahay ary tsy anaiky moramora fotsiny keo raha izao zavatra misy izao fa tsy maintsy ampiakatra andrara zay ary araka ny teniko teo mamerim-bady aman-janaka ka tsy mety ny matoritory manandrara araka ny teneniko ihany koa hoe karaha maserim-ponainga no alainay
zay nytakinay zay mahatonga anay hoe aleo resahana ty raha ty fa manjary manahirana raha tsy mahafantatra ny maro tianay ampahafantarina ny rehetra mihitsy ty raha ty satria misy olona tsy mahafantatra ny ninona ny fandeha fa de hoe mijoro de mandeha fa io de efa tsy mandeha ka tsy mipetrapetraka fotsiny am'izao zay fa tsy maintsy ho ataonay sy tokony mbola azonay atao indrindraindrindra moa isaorana ro rekory andrainay mpitiavana mety hoe anahoana ny endrikendrik'izay karazana hoe toy ny fitakiny zay mety isy vidinana an-dalambe mihitsy ve sa mety hoe anao ahoana indrindrindrindra raha sanatsika hoe mbola mandresindray ry zareo amin'ny didim-pitsarana manaraka mety anahoana ny toy amin'ny tompoko toy an'izay zavatra aloha mety efara am'izany any angamba iarahana vady aman-janaka sy ny akono satria arak'izay volanay takinay fa tsy mahafantatry ny akoatran'izay zay koa efa tsy piasa raha teo de ny zavatra tena mba teneako de hoe matoa ianao masamandroaka de tokony efa ambany ny vola zay angamba de fatany toy an'izay zavatra zay eny ary hitodika ato amin'ny fisemamy indray ny tenako raha zay no hoe nambarany teo anivon'ny mpiasa ny mikasika ny hotoy ny fitakiana anahoana indray ny adisisika zay hoetiny fisemamy mikasika an'izay tompoko zay aloha zany mieritreritra manaza hay raha ohatra ka hoe zay tokoa ary sanatria ny zavatra misy zay moa zany tsy afaka hiteny sy andidy an'ny mpitsara fa mametra-panontaniana ihany zay hoe inona marina zany ny tena zavatra misy zavatra miseho raha ohatra ka ny rariny zay heverinay fa rariny ary tena rariny ara-drariny ilay fitakiana ny karama de tsy maintsy ametraka fanontaniana izahay ny faharoa zay tsy hijanona am'izao fa alao aloha zay tsy ilaza an'izay zavatra ataonay satria tsy fantatraina be tanana na be tongotra le olona miady aminay mpiasa zay zany eto lasa ohatry ny manao ny ao amin'ny fitsarana zany de lasa ohatry ny reny manao course soavaly reny le course soavaly moa zany misy hoe be tongotra sy ny favori de zay favori ihany zany mandresy fa hatreto aloha zany le mpiasa mbola le outsider de lasa mampalahelo foana le mpiasa na manana ny rariny ara de zay foana ny aina mpiasa zany aloha hatreto fa izahay syndicat tsy hijanona am'izao fa alao aloha tsy ambaratelonay zany ny fanampianan'ireo mpiasa reo fa zay miteny hoe tsy hijanona am'izao izahay amin'ity raharaha ty ary zay aloha zany ny entinay ampahafantarana ety anivon'ny ainao manjery hainy vakijery hoe ampahafantarinay mba ho fantatry ny olona araky ny tenen'ny mpiasa teo hoe fantatry ny olona fa lasa tsisy mahalala le izy fa kononkononina de ohatry ny adindrareo samy lehibe eo ihany le izy de ny mpiasa ety foana fa mba fantatry ny olona zao hoe ay misy an'izany fantatry mpino fantatry mpivavaka fantatry ny olona hoe ay ve misy zavatra ohatran'izany iainan'ireo mpiasa reo ary mpiasa madinika fa tsy mampiasa vavety akory reo mpiasa reo zany de zay no hoanina hoe aloavy fotsiny ny droit ampiasa fa rehefa voalohanareo nge droit ampiasa tsy adala akory zay ka hitatatata foana ety amin'ny tele ety fa zay kosa mahita hoe tsy aradrarina ny zavatra mpiainanareo an'le mpiasa efa roahanareo izy aiza efa mpiasa efa ohatran'izao efa taonany efa i camarade ny rina nge ngamany ataoko hoe amin'ny heritaona de efa retraite efa retraite zany vao roahanao nandritra ny 5 taona izy ny asa tao aminao tsy nanana olana fa rehefa mitakiny azy izy hoe aloaviny de roahanao logika ve zany rehefa mitaky karaman'olona nke mantony olona miasa de miandrandra karama ary zay mihitsy ny lalàna hoe ny karama de contrepartie any asa vita de maninona ntsomenao ary le karama teneny teo samyna eno akamitsika isan-kerinandro izahay ozy izy de mahavita baiboly ary baiboly be de be mihitsy ny raha araka ny zavatra teneniny teo 7 arivo nefa nomena anazy ao anatin'ny herinandro 7 arivo raha mitantaran'ireo mpiasa reo ngamany de atao hoe 20% karama no betsaka ny raisy indrindra satria lasa ny zaraina isan-kerinandro ny fandoavana karama 15% 10% 20%
3 alina 4 alina 9 alina arakaraka ny kategoria sy ny karaman'le mpiasa moa zany izy mitondra 3 alina dia mifaran'izay zany a 7 arivo zay niraisiny zareo zay dia zay mampibenitra-panontaniana sao dia tsy fantatrareo sao dia tsisy mahalala fampafantarinay a ety amin'ny hainao manjery misy zavatra nitranga ohatr'izany ke tao amin'io a toeram-piasana io fa sao dia tsy fantatry ny olona mantsy le izy. Mino fa efa maromaro nitranga tahaka an'izao raha ho anay teto anivon'ny record Madagasikara manokana ihany koa dia efa maromaro nitrangana orinasa mandroaka mpiasa amin'ny tsy ara-drary ny misy fanararaotana ny mpiasa sy ny maro samihafa. Raha ho anareo anivon'ny fisemamia mahasindika anareo inona ny mety hoe karazana vahaolana rosinareo mba tena hoe isorohana an'izay satria tena na amina orinasa lehibe ara dia betsaka mihitsy ny mpiasa hiara-mitsindry azy lena ny anivon'ny toeram-piasana iny. Raha nyrariny sy nihitsiny aloha zany a dia anjara andraikitry ny inspecteur du travail ao amin'ny ministère du travail ny fanaraha-maso any zavatra ohatran'izay. Ny vahaolana aminay a tsy misy afa-tsy ny hoe fiaraha-miasa ny syndicat ny fitsarana ary ministère du travail reo ihany zany ny vahaolana ao anatin'le izy ka raha ohatra ka misy orinasa tena mini tsy manara-dalàna zany dia tokony hiditra tsehatra ny fanjakana miditra tsehatra ny fanjakana manery an'le mpampiasa ary tsy misy andraso fa hoe karaha mampiasa io a dia aloavo ny karaha mampiasa fa tsy le procédure eto amin'ny firenena mihitsy ange manela zavatra satria misy amin'ireo mpiasa ireo nge zao marary ary misy tao anatin'ny fitakina rehefa maty za zany zavatra mampalahelo ao anatin'le zany ilay procédure mihitsy ny lava loatra ao anatin'izay fa raha ohatra ka mitaraina misy mpiasa mitaraina misy karaha manay tena tsy voalohany dia tokony hiditra tsehatra amin'izay ny fanjakana hoe fa ahoana ny karaha manreto mpiasa reto rehefa manao ny asa amin'ny ministère mise en demeure anao ny exécution manao ny asa koa fitsarana sy ny karazany ka mbola minitsy manome ihany ilay mpampiasa inona moa zany tsy hidiran'ny fanjakana tsehatra amin'ny zavatra ohatran'izany satria tena zavatra tsy ara-dalàna zany zavatra zany lasa manome endrika ratsy manome ahoana moa zany lasa makatahaka koa ny tateorina raha anarina anao an'izao tsy hita zay sazy azony dia lasa anaraka an'iny daholo zay orinasa hoe hita hoe misy aloha zany ny orinasa matahotra ny resaka hoe miakatra fitsarana sy inspection des travail io misy kosa aloha zay ary isao raha nireny orinasa ireny fa misy ny orinasa tsy fantatra hoe manantena misy olona ve zany ao an-damosiny eo zany mampametra-panontaniana misy olona goavana ve zany ao an-damosiny mahatonga anazy mihenahena fotsiny tsotro zao dia tena mihenahena fotsiny izy ary mini fotsiny tsy manatanteraka ny voalazan'ny lalàna zany fa zay ny sosokevitra arosinay tsy misy afa-tsy ny fiaraha-miasan'ny syndicat sy ny ministère du travail ary ny mpitsara eo amin'ny adinasa zany ny amahana an'izao olona izao raha ohatra ka hoe tena jerevana akaiky amin'ny zavatra mitranga amin'reto mpiasa ato amin'ny trampority reto moa zany dia everiko fa tokony hiditra tsehatra mihitsy ny fanjakana satria lasa manala baraka ny firenena manala baraka ny fiangonana manala baraka ny mpiasa indrindra satria le izy zany lasa voatonona matetika le tsy mety atao zany ao anatin'izay zavatra izay dia misy matoky izahay fa isy vahaolana zao zavatra iaina amin'ny mpiasa zao. Mamaraparana ny fandaharana sahady koa ihany sika aloha amin'izao alina izao misy ny afatrafatra fohy antenaiko fa fotoana indrindra izao andalovana atao amin'ny fandaharana omenanao ary Andriamatora Zafindrakotonirina ataona fa ny fitenenana. Hitako nafatrafatra kely misotranao amin'izay zavatra izay ny afatra dia ho an'ny mpino kristianina fiangonana loterana malagasy ianareo no zava-dehibe tsara mahafantatra ny raharaha hoe mandeha ve ny toeram-piasantsika sa tsy mandeha azakakinareo raha tonga aty zay fa raha ianao ny eo amin'ny toeranay asa ianao na mahazaka na tsy mahazaka tompoko ka zamena tsiny raha ohatra ka voatonina ny anaran'ny fiangonana zamena tsiny ihany koa raha ohatra ka toeram-piasana ny resahana satria zavatra mankatiry be zavatra mipotra
eo anireo toeram-piasana. Ka aminay dia tsotra ny teninay mpiara-miasa ray manontolo manao hoe aloavo ny volanay. Be dia be ihany koa ny zavatra efa natao fampadiniana ary kelikely amin'ny président fiangonana manafatra kely azy hoe mba jereo le fampiresantsika le sao président le resaka momban'iny mba jereo kely fa misy mpiara-miasa tsy mandray volany hatreto hoe je efa mifampiresantsika tamin'ny fotoan'androny asa inefatra sa indimitsika niona mifampiresaka fojerevana manokana ny aminareo nefa hatreto dia tsy misy tonony tsy misy feono io fitenenana ka mba miangavy tompoko ray aman-dreny mba jerevo manokana le mpiasa ao amin'ny tamprety fiangonana loterana malagasy. Eny ary afatra foy avy ato aminao angamba ny raha matorova soa fetrarin'oro omena minitra vitsivitsy ihany koa ianao satria ny fotoanantsika somary efa mandeha dia mandeha ihany. Ie, ny amaranana ny teny moa zany dia misaotra betsaka ny rekoro nanaiky ny vahiny ananay namela belatra sy nampafantatra misimisy kokoa an'ity rarahan'ny mpiasa voaroaka tao amin'ny trampirity ity voaroaka tsy aradrariny ary tsy misitraka fisotrondronono ho an'ireo mpiasa izay efa tonga retirety. Mitodika any aminareo izahay satria ny syndicat tsy hitondratondra foana na hiteniteny foana manoloana zavatra ohatran'izao fa izay kosa mahita hoe misy zavatra tsy aradrariny eo izay tsy aradrariny izay ny tena antom-pisinay syndicat ka izay no anetananay anareo mpiasa koa aza miolokolona fotsiny ihany raha ohatra ka manana olana fa tongava manantona ny syndicat satria ny syndicat ihany no afaka hanampy anareo amin'ny famahana olana dia mino izay fa ny zavatra nylazainay teto dia tonga ny potitsofony manam-pahendrena sy ny manam-pahalalana dia mino koa izay fa tsy ho ela dia ahita vahaolana ireto mpiasa reto amin'izao zavatra menjady amin'izao. Eny ary dia izay ihany koa aloha ny mamarana ny fandaharana tamin'ity androany ity manakasitraka anareo mianadahy ny vahiny tato anatin'ny fandaharana dia mahita ny rariny tompoko ao anatin'izay ady izay mbola hatrehana izay. Izany mamarana ny fandaharana amin'ny manaraka vahiny hafa sy lohahevitra hafa indray no hoentintsika ato anatin'ny fandaharana. Ho anao izay maniry ny vahiny kosa dia manasanao hiantso ny service commercial ny record Madagasikara na ihany koa anantona mivantana ety amin'ny foibe toerana record Madagasikara ety anosy zato atsinanana raha toa ka tsy naharaka ny fandaharana hatramin'ny voalohany ianao dia azonao atao tsara ny mamerina mijery an'izany ao amin'ny page Facebook ny record Madagasikara. Izay ary no ela tompoko lahy izay no ela tompoko vavy fa dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray veloma tompoko.